Vatsimpanahy etiny pasteur Ratovelo Roger. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, indray izany fifalianay raha nomenao maraina vaovao. Maraina izay anehoanao aminay foana fa tsara ianao sady mpanao tsara. Ary velona trapamonjena, afaka mihetsika, afaka miteny, afaka manatanteraka ny hirakao. Ary dia mahatsiaro tokoa ny fisaorana izay nataon'i Davida hoe: fisaoran'i Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko, fisaorany anarany masina. Mankasitraka re Jesosy, mankasitraka ny fitehirizanao anay tamin'ny aliny ary mbola manaty fisaorana indray ny amin'ny zavatra rehetra ho avy izay ho tanterahanao aminay. Ry Andriamanitra rainay io, marobe tokoa ny teny efa norenesinay hatrizay avy taminao. Ary matoa mbola tsy mitsahatra miteny aminay ianao, dia mbola marakambara aminay tokoa izany. Misy tianao amboarina mantsy eo amin'ny fiainanay. Misy tianao arenina eo amin'ny hoavinay. Enganeka mba hitoetra ho amponay tsirairay aby ny afatra izay ho ambaranao androany. Ka mba tena ho mpiaino tsy manadino izay mpakatoa. Ka na inona ambaranao aminay eto, dia miteza Jesosy hanampy anay hitahiry ny afatra ao. Aleluia. Amen. Dia ampitomboantsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 2, 12 ka hatramin'ny 15 no andeha angalantsika vatsy izao maraina izao. Asan'ny apôstôly toko 2, 12 ka hatramin'ny 15. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia talanjo izy rehetra ka nihanahana sady niresaka hoe ahoana no tokony ho hevitra izany, fa ny sasany omeko ka nanao hoe leon'ny divay mamy ireo. Fa nitsanga ny Petera sy ny 12 dia nanandrapeo izy ka nanao taminy hoe: ry lehilahy jiosy sy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoko ho fantatrareo izao, ka enoy ny teniko, tsy mamo araka ny hevitra tsy akory ireo fa vao ora fahatelo ihany izao andro izao. Amen. Tena mahafinaritra loatra ry havana ilay teny voalaza ao amin'ny bokin'ny Malakia manao hoe: dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka, dia izay manao ny asan'Andriamanitra sy ny tsy manao ny asan'Andriamanitra, izay tena miaraka amin'Andriamanitra. Toa milaza izany ry havana fa nisy asian'Andriamanitra fanavana tokoa ny olona izay miaina miaraka amin'ny fanahy masina sy ny olona tsy miaina miaraka aminy. Miaina ao anatin'ny rivotro ny Pentekosta isika izao ry havana, satria afaka andro vitsy dia ankalaza izany isika. Raha miresaka Krismasy, na resaka Paska, na resaka Pentekosta, ny tanjon'izany rehetra izany dia ny famonjenantsika zanak'olombelona, mba tsy hizorantsika any amin'ilay mandrakizay feno fijaliana, fa kosa ho ao amin'ilay paradisa efa nomanin'i Jesosy ho antsika. Ary izay no ilazana amintsika hoe aoka re tsy ho fankalazana fotsiny ihany no tanterahantsika amin'ny alahady izao, ka na ny perikopa na ny répertoire hira izay ataontsika no miodikodina manodidina izany fanahy masina izany, fa andeha re tena angataka amin'ny fanahy masina tokoa isika mba hameno antsika ary mba hanisan'izay avahan'Andriamanitra isika, ka handray ny fitahiny sy ny fahasoavany miaraka amin'izay fanahy masina izay. Raha ity bokin'ny asan'ny apôstôly izay novakintsika teo ity dia tena eo anivon'ny fankalazana ny Pentekosta ny jiosy, satria naharitra ny vavaka sy nahatanteraka ny baikon'i Jesosy ireto mpiainany, dia tsy halany izy ireo tao Jerosalema aloha mandra-panafiana azy ireo ny fanahy masina, ka dia nitoetra teo izy ary indreo ary fa feno fanahy masina tokoa, ka nanjarinay ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa. Ary dia gaga sy talanjona ny vahoaka, ary ny sasany aza dia tsy nino ka dia nilaza fa mamidovay izy ireo. Ny marina nefa dia tsy nahalala ny zava-nitranga nataon'Andriamanitra ireto vahoaka ireto,
ary indrindra tsy mbola nahita ny fiasan'ny fanahy masina izy ireo. Ary ny fihetsikety vahoakireto no nanery amin'ny Petera izay feno fanahy masina hiteny mafy azy ireo tamin'ny feo feno fahasahiana, tamin'ny feo avo, rehefa feno fahamasinana sy fahendrena. Ary moa ve izany ry havana, tsy voamarina ny mbara-teto sady ny tenin'i Jesosy hoe fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombelona. Ny marina mantsy i Petera ilay olona sahatahotra, ilay tsy sanjoro fa nanday ny telo, raha tsy mbola naneno akory ny akoho ka nilasa fa tsy mahafantatra an Jesosy no indro fa nitsangana tamin'ny kery sy tamin'ny pasahiana teo anoloan'ireto vahoaka marobe mba hanambara ny asan'Andriamanitra. Ary izay indrindra no lazana amintsika miaino etona ry havana hoe ianao izay hiatrika amin'ny Pentekosta amin'ny alady izao, hahazo hery tokoa ianao satria avahan'Andriamanitra ianao ny amin'izany fandraisanao ny fanahy masina izany. Raha tena vonona ianao ny handray azy. Maniraka ny fanahy masina mantsy Andriamanitra mba hampahery antsika, mba hijorontsika sy hanambarantsika ny vonahitr'Andriamanitra eran'izao tontolo izao. Fa hono ny voalaza ny Isaia mpaminany ao amin'ny boky izay nosoratany toko 2:1-2 ny fanahin'i Jehovah no atao amiko izy, satria Jehovah efa nanositra ahy hitory teny mahafaly amin'ny mpandefitra, efa naniraka ahy hasitrana ny toritory fo izy ary hitory fanafahana ho amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava, hitory taona kasitrahan'i Jehovah sy andro fahamalin'Andriamantsika ampiona ny malahelo rehetra. Manambara izany teny izany ry havana fa ny olona nandray ny fanahy masina dia olona irahan'Andriamanitra hitory teny somafaly, olona irahan'i Jesosy hanasitrana ny toritory fo, hitory fanafahana ny babo ary hamoaka ny ao an-tranomaizina ho any amin'ny mazava lehibe. Ry havana, isika izay ataon'Andriamanitra fitaovana hitondra ireo rehetra voambara teo ireo dia tsarovy fa isika aloha no anatanterahany ny famonjeny, ary rehefa mahazo maimaim-poana isika dia afaka ny izara maimaim-poana amin'ny manodidina antsika. Move tsy toy ny ireny fantsona mitondra rano madio isa-tokantrano ireny ry havana, tsy izy ireny ve no madio mihitsy aloha mba ahafahany mizara rano madio ho an'ny rehetra. Ary izay kely ilazana amintsika hoe isika izay nirahan'Andriamanitra izara teny somafaly, isika mihitsy aloha no hampifalian'Andriamanitra voalohany indrindra. Isika ilay ampiasain'Andriamanitra hasitrana ny toritory fo, isika mihitsy aloha no sitranon'Andriamanitra ny toe-pontsika. Betsaka ry havana ny mahatonga ny fonjanak'olombelona rary ho toritory, fa isika ilay voahositr'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina, hoy izy amintsika hoe amin'izao Pentekosta izao hositraniko io fonao maratra io. Izany hoe ao anatin'izay fanovan'Andriamanitra antsika izay hiova ny zavatra tenenin'ny vavantsika, ka na iza olona diso fanantenana sy tena reraka ka mifanena amintsika izay nandray ny fanahy masina, ary tena ny fanahy masina hiarina indray ny fiainan'izany olo izany, hiahery indray izany olo izany, hitraka indray izany olo izany. Ary ho ve tsy izany zava-miseho teto tamin'ireo apôstôly reto? Maro be ny vahoaka no nibebaka sy natao batisa rehefa nahita sy nandray ny vaovao mahafaly nambaran'ireto apôstôly voavy nandray ny fanahy masina reto. Indrisy anefa fa mbola maro ihany koa ny olona nandà tsy handray io fanomezana ngeza be io dia ny fanahy masina. Tsy manery anefa Andriamanitra fa ay sy anao ny safidy, samy mahay mavokatry ny fanahy masina isika araka ny voalaza ao amin'ny Galatiana 5:5-12 sy ny manara. Iza amintsika reto koa re no tsy maniry an'izany? Iza no tsy maniry fitiavana? Iza no tsy maniry fifaliana, fiadanana, fahamarinana? Manorevitra anao ny tompo androany hoe aza lavina ny fanahy masina izay omena sy atolotra antsika maimaim-poana amin'izao Pentekosta izao.
ary miteza isika tsirairay aby ho fantsona voafidin'Andriamanitra hitondra teny somafaly ho an'ny hafa, fanasitrarana ho an'ny manodidina antsika ary fanafahana ho amin'ny babo, ka hiainantsika tanteraka ny vokatry ny fanahy masina. Peteza antsika handray ny fanahy masina izay omeny Tompo antsika amin'ny fotoana voatendry, dia hita vodaitra sy fahatsarana fiainanao amin'izay rehetra ataonao amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Ho amintsika ny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Ivavaksika ry havana. Ry Andriamanitra raina izy any an-danitra, misaotranao fenzay ny amin'ny fitiavanao, misaotranao ny amin'ny famondramponao, misaotranao ny amin'ny hafatrao satria arakaraka ny safidy tsara izay ho ataonay tokoa. Andraisanay ilay fanahy masina avy aminao, andraisanay anao hitoetra atao anatinay, ilay fanahy mpitaridalana, ilay fanahy mitondra anay amin'ny fahatsarana, no hiainanay ny vokatsoa ny fanahy. Terizo ary izay Jesosy, ibitsio isan'andro zay ka hitenenana hoe tia ny lalana ka izory dia hitafitsarana ao amin'ny fanahinareo ianareo. Mametraka ny tsirareo ambany elatry ny fahasoavanao, mamelatra ny tsirareo ambany fahasoavanao mba tena hiatrika an'izany Pentekosta izany ka ndray an'izany, satria hiala amin'ny faharatsiana ny tsirarey, tsy afaka hitambotra mantsy ny fanahy ratsy sy ny fanahy masina, ka ianao ilay fanahy masina mihitsy ny toetra ao anatin'ny tsirairay mba niananay ao amin'ilay fahazavana mahatretra. Ka raha makivaky ny tontolo andro ny mpanomponao hoe hambarinao amin'ny fa ilay fanahy masina efa nomaninao sy ho arotsaka ao aminay tsirairay aby, raha hivoaka ny trano dia hambarinao hoe ho tahiko ianareo raha mivoaka, ho tahiko ianareo raha miditra. Dia mankasitraka Jesosy ateterizo ny mpanomponao hanompo anao lalandava, hijoro vavolombelona ao manodidina nefa manana anao izay hanompo anao mandrakizay. Ary dia tonony aminay misy sotranao masina ka hitenenanao aminay hoe hita ianao ny Jehovah ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka mindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao Jehovah ka hitenenanay aminao foana hoe aza matahotra, aza ombanao mandrakariva, ambara-pahatonga ny fataperana izao tontolo izao. Dia mankasitraka Jesosy atolotrainao ny dera sy ny anjara voninahitra ary ny fahatsarany ny finiavana andray anao fanahy masina ato anatinay ampidiro hitoetra aminay izany. Saotra Jesosy eo. Aleluia. Amen.